Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Vahoaka milamina ny vahoaka malagasy ka na dia misedra olana goavana amin'ny fiatrenan'ny vidim-piainana azy tsy kify fa miezaka ny mitraka hatrany. Anjaran'ny mpitondra araka izany no mitady ny vahaolana izay tsy tokony hanina fotsiny amin'ny fizarana madinidinika fa hipaka hatrany amin'ny fampihenana ny vesatra iainan'ny mponina manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana io. Mitaky ny amitsorana tsy misy atakandro any Janoro Andriamanana ny Transparency International Initiative Madagascar ary manentana ny mparaitan-drazana hiara hitaky ny famoahana azy. Tsy rariny ny fanenjehana ny Janoro ary zon'ny olom-pirenena tsirairay no maneho ny heviny ary manaitra ny fiarahamonina misy azy amin'ny zavatra tsy mety izay hitany. Niala tsirairay tany amin'ny faritry ny Universitény Barikadimy ireo mpianatra isoroana ny mety ho sakatsakana avy amin'ny mitandro ny filaminana teny an-dalana ary ny fanao fotoana teny amin'ny araben'ny fahaleovantena mifanatrika amin'ny lampany ny faritra Atsinanana. Teo izy ireo no nanao fihetsiketsehana mitaky ny famoahana ny Ferron. Ity farany izay voatononton'ireo mpianatra avy any amin'ny Triangle du Sud onamono ny fanahy ilay tovolahy mpianatra avy any amin'ny faritra Androy. Alina tamin'ny 7 ora no niainga atao marozevy ireo mpiazakazaka mandray anjara amin'ny UTOP ka ny sokajy ultra no nisantatra izany. Isany nandray anjara tamin'ity Ultra Trail des Eaux Plateau ity ny ekipa ny Cool TV FM. Ny UTOP izay fifananana ara-panatanjahantena no sady fankafizana ny natiora. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, ny maraina teo no natao tao amin'ny lapan'ny Élysée any Frantsa ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny nahalany azy ho filoham-pirenena Frantsay indray. Ny fanombohan'ny fitantanana ny firenena izay ao anatin'ny krizy tanteraka ankehitriny. Ary ao vetrana ary ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tomboko lahy sy tomboko vavy tonga tsoa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity sabotsy fa 7 volana May 2024 ity asaiko ampanajana ihany koa ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Vahoaka milamina ny vahoaka malagasy ka na dia misedra olana goavana amin'ny fiatrehana ny vidim-piainana azy. Tsy kify miezaka ny mitraka hatrany, anjara mpitondra araka izany no mitady vahaolana izay tsy tokony hianina fotsiny amin'ny fizarana madinidinika fa hipaka hatrany amin'ny fampihenana ny vesatra iainan'ny mponina manoloana io fiakaran'ny vidim-piainana io. Atoan-dady soratra Kaiton Andriatsilavo. Nanitona ny sainy rehetra tamin'ity herinandro ity ny fepetra noraisy ny fanjakana mahakasika ny fitsondrotan-karama indrindra raha ny ampy ny fanazavana no men'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay nilaza fa tsy andony 13 isanjato tokony homena ny kinapo sy intsony ireo mpampiasa fa ny fanjakana no andoha izany. Teo no mipetraka ny aya sy ny fanontaniana manao hoe alohan'ny fanjakana araka ny tokony ho izy ary atao lahara-pahamehana ve io vola tokony alohany amin'ny kinapsa io ka tsy ho sahirana ny kinapsa ny aoriana amin'ny fandoavana ny volan'ireo mpisotro ronono. Mety hiteraka olana eo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa ary mety hiteraka korotana goavana izany any aoriana raha tsy voalohan'ny fanjakana araka ny tokony ho izy ho latsakemiko hoy ireo mpahay toe-karena nanio ny heviny. Antenaina fa isy fanehoana sy fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy amin'ireo mpandraharaha sy mpampiasa eo anivon'ny sehatra tsy miankina. Ny fanapahana no raisin'ny fanjakana andray ny fanefanany kinapo sy ny mpiasa hoy kosa ireo mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina. Aorian'ny fampahafantarana amin'ny fomba ofisialy tokony ho entitra amin'ny fanaraha-maso ny fanjakana tsy hifototra amin'ny mpampiasa indray ny olana any aoriana. Ahafahana mifehy fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara no nandraisan'ny fanjakana io fanapahan-kevitra fampiakarana karama io. Ady fitolona tokoa ankehitriny no iainan'ny mponina manoloana io fiakaran'ny vidim-piainana io. Tsy mandry andro, tsy mandry alina, mitady izay arapaka, mandeha tongotra kilometatra maro, ialana amin'ny fandehanana taxi be, sitrana ay atao sakafo atoandro. Araka izany, mila asa mahavelona ny tanora sy ny vahoaka, ahafahany manomana ny hoaviny sy mitady vola amelomana ny ankohonany. Mila vidin'entana mora, mifanaraka amin'ny vola miditra aminy isan'andro na isam-bolana. Ao ambadika ny fahoriana sy ny fijaliana iainan'ny vahoaka ankehitriny, izay tokony araha-maso akaiky sy andraisana fepetra. Misy ireo olom-bitsy tsy manao kolikoly sy miaina ankehitrano an-trano ao anatin'ny fitantanan-draha-panjakana ka mamboly voky, tsy mamboly voky araka ny fomba fiteny. Mbola misy ireo manana fahaiza-manao amin'ny fitavanana sy ny fitsetsefana ny volam-panjakana ka mahatonga ny elanelana goavana eo amin'ny saranga. Io elanelana misy amin'ny saranga eny anivon'ny fiarahamonina io no mahatonga ny hafa ho be fialonana
ka mifandrafy, mifamono sy ny maro hafa. Teraka vokatr'izay ny fisaraham-bazana eo amin'ny samy mpiara-monina, mpiavana, mpinamana, eny fa na dia ireo samy mpiray fiangonana azy. Tsy mahagaga raha miakatra ny tahan'ny fanafiana amin'ny tambasy sy ny fakanan-keriny nandritra ny 3 volana voalohany ho an'ny taona 2024 raha mitaha amin'ireo taona rehetra ny fandimby, hoy ny ao anivon'ny ampitany filaminana. Tokony handroso vahaolana mahakasika izany ny mpitondra fanjakana, vahaolana izay tsy mijanona amin'ny fanomezana madinidinika ireo sokajin'olona tena sahirana, fa miainga amin'ny fampidinana ny vesatra ny vidim-piainana sy ny fametrahana filaminana. Fahazarylasa fahazaran'ireo mpitondra ny fandimby no mampiasa namindram-bola amin'ireo orinasa manana petrabola ambony eto Madagasikara. Fomba fanao tsy mahomby ary ahina ampikiroroso fahan'ireo orinasa lehibe ka tokony hitadiava mba olana hoy ny faneho-kevitra ireo mpahay toe-karena. Onona saina. Raha tato anatin'ny 10 taona farany, hita vazarilasa fanao ny mpitondra fanjakana ny fampiasana na findramana ny petrabola amin'ireo orinasa eto amintsika. Fomba izay tsy voafaritra mazava ao anatin'ny lalàna ny mamety na tsy azy. Eo ihany koa ny eo anivon'ny orinasa izay tsy voafaritra mazava ihany koa ny fahafahana manao izany. Ho an'ny mpahay toe-karena, maro ny fomba azon'ny fanjakana atao raha te azy vola entina amin'ny fampandehanan-draharaha, amin'ny fanaovana fotodrafitrasa na famahana olana ao anatin'ny amehana, fa tsy hisafidy ny fampiasana io petrabolana orinasa io, noho izany mety hiteraka fatiantoka na ho an'ny fanjakana, fa indrindra ho an'ilay orinasa raha tsy ilaza afa-tsy ny KNAPS. KNAPS ny ohatran'ny organe rehetrarehetra manao ny UAS io, misy an'ilay hoe réserve technique. Dia anatin'ny réserve technique zany manao placement financier zany KNAPS. Fa ny placement financier en KNAPS tokony placement financier tsy à risque. Restika zao montage natao tamin'ny Air Madagascar. Olana ny ekena hoe parany Air Austral ao amin'ny KNAPS nalainy fa tsy tany amin'ny banque tany ivelany tany. Maninona ny fanjakana malagasy nindrana tany Allemagne tany amin'ny Deutsche Bank ary maninona Air Austral nindrana vola tao amin'ny KNAPS. Zany dia fa tsy mitombona. Zany rehetrarehetra zany any mialatsiny fa investissement à risque zany tokony tsy éligible mihitsy zany ao anatin'ny opération an'ny KNAPS satria opération à risque ka zavatra ohatran'izay zany tsy mahazo atao. Ankoatra izay ahiahy ny amin'ny mety sy ny fatiantoka goavana ho an'ireo orinasa izay mety hafaratra amin'ny fikatonana izany raha misy ny tsy fitandrimana, tsy ampy ihany koa ny mangarahara momba ireo fampindramana na fampiasana petrabola na ho an'ny orinasa izany fa indrindra ny avy amin'ny fanjakana raha ny faneho-kevitra hatrany. Miandry ny rehetra ny amin'ny fahitan'ny Cour des comptes ireo findramam-bola efa nataon'ny fanjakana. Eo ihany koa ny fanazavana avy amin'ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena mba hisiany ny fangaraharaana ara-pitantanana eto amintsika. Vahaolana ny fanavaozana ny lalàna na ho an'ny fanjakana na ho an'ireo orinasa ho hiatrany ny mpahay toe-karena. Ny hoe azo atao ve araky ny lalàna sa tsy azo atao tsy dia mazava loatra ny lalàna eto amintsika amin'izay fotoana izay. Na ny statut an'io KNAPS io ara zany efa nisy fotoana ny eritreretana hoe tsy ho ataon'ny KNAPS monopole zany le fanaovana an'ireny collecte ny vola amin'ny protection sociale ireny fa tokony hisy concurrence zany le izy avy amin'ny secteur privé. Kanefa ny lalàna antsika tsy mamela an'izay. Noho izany zany dia lasa tsy manana safidy ianao fa tsy maintsy ao amin'ny KNAPS ihany ianao zany manao an'le fametrahana an'le volanao amin'le resaka protection sociale ka tokony eritreretina dia n'izao ny fanovana an'izay lalàna izay mba ahazoany rehetra tombotsoa sy tsy hisian'le hoe mety hanaovan'ny fanjakana abus zany amin'le utilisation an'le fonds izay mipetraka amin'ireny institution ireny. Tsy ahivona isan'ny fanapa-kevitra noraisin'ny fanjakana nampahafantariny ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola tamin'ity herinandro ity ny hoe ny fanjakana no ameno ny 2 alina sy 2 hetsy ariary ka raha mafarany ambany ho lasa 5 alina sy 2 hetsy ariary. Ny 3 alina ariary ho fenoan'ny fitondram-panjakana amin'izany dia ny vola tokony alohan'ny sehatra tsy miankina any amin'ny KNAPS. Fa mitaky ny amotsorana tsy misy atakandro an'izao randriamanana ny Transparency International l'Initiative Madagascar ary manentana mpiray tandrazana hiaritaky ny famoahana azy. Tsy rara ny fanenjehina an'izao ary zon'olom-pirenena tsirarainy maneho ny heviny ary manaitra ny fiarahamonina misy azy amin'ny zavatra tsy mety hitany Gaëtan Andriatsilavo. Nanamafy ny fitakiana efa nataony sy ny fitakiana rehetra nataon'ireo antoko, fiarahamonim-pirenena, mpiaro ny zon'olombelona sy ny maro hafa mahakasika ny zanoran-driamanana ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar. Tsy rary noho izy ireo ny fanenjehana ny zanoran-driamanana sy ny fampidirana azy amponja. Zon'ny olom-pirenena tsirairay maneho ny heviny ary manaitra ny fiarahamonina misy azy amin'ny zavatra tsy mety hitany. Araka izany,
manentana ny rehetra iaraka itaky ny famitsorana tsy misy atakandro an'izan'Orandriamanana sy ny fanafoanana ireo fanenjehana rehetra azy ny Transparency International. Tsy rariny ny fanenjehana azy io ka noho izany dia takina ny famitsorana tsy misy atakandro an'izan'Orandriamanana sy ny famelana sy fanafoanana ihany koa an'ireo fanenjehana rehetra azy satria izy dia tsy nanao ininona afa-tsy nizara hevitra maolo-pirenena azy zoany tanteraka izany. Takina ihany koa ny fampitsaharana ny fampiroroana ireo mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpanaitra mpisintona lakilosy eo amin'ny fiarahamonina izay mianjady amin'ny ireo olona maro samihafa izay voenjika ny nivon'ny fitsarana izany. Aoka tompoko hitsahatra izany zavatra izany. Ary farany angatahana n'ireo tompona andraikitra isan'ambaratongany ny anafainganana ny fandaninana fampandaniana n'ilay lalàna fiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpisintona lakilosy na ny lanceur d'alerte mba tsy hisiny ny tranga tahaka an'izao intsony. Mino sy mananteny izahay fa misy iaino sy andre izao andro izao. Mpampianatra amin'ny CEG ao Mananjara izan'Orandriamanana nanao fanairana izy tamin'ny alalan'ny tambazota sosialy Facebook momba ny zava-misy ainan'ny mpianatra sy ny fampianarana ao Nosy-Variky ary ny fanodikodinana ny fanampiana ho an'ireo trabony ny Rivodoza Patsiray. Noho ireo notoriany loholona sy ny solombavam-bahoaka ary nisy efisisy koa izy ary voelika roa taona an-dranomaizina. Amin'ny mahampanara-maso sy mpiaro ny zon'olombelona an'izan'Orandriamanana, mpikambana ao anatin'ny vovonan'ny Kradoi Madagasikara, mangataka tsy mitsy atakandro ny amoahana azy ihany koa ny Kradoi Madagasikara sy ny Amnesty International. Ankoatra ny mampiaro ny zon'olombelona azy, mpikambana eo anivon'ny tanora malagasy miara-miainga ihany koa izanao, ary efa nangataka ny amoahana azy tsy misy atakandro ihany koa ny antoko malagasy miara-miainga sy ny International Démocrate Centriste na ny IDC-CDI. Manitsakitsaka ireo zo fototra, indrindra ny fahalalana maneho hevitra ny fanameloana an'izan'Orandriamanana. Ny sesindray aloha zany tamin'ity farany herinandro ity ny fitakina nataon'ny fiarahamonim-pirenena ankoatra ny fitakina nataon'ny transparency iny dia tsy tokony hisy fanavahana na fijerena tavan'olona ny fampiarana ny lalàna hoy ireo fiarahamonim-pirenena. Manana ny fahefana ny fitsarana ka tsy tokony hijabahan'ny finoana na ny fanjakana hoy hatrany ny fanazavan'izy ireo. Nela Ranevson. Tsy jery fotsiny fa ampiakatra ny raharaha manoloana n'ilay didim-pitsarana ny voaka manoloana ny fanolanana zaza-tsampitaona. Ireo fiarahamonim-pirenena miady amin'ny fahasalamana. Mitovy ny fampiarana ny lalàna fa tsy tokony hijerena tavan'olona raha ny fanazavan'izy ireo. Angambany voalohany aloha manao antsoavo ao amin'ny rafitry ny fitsarana hoe mila amboarina iny sazy iny ary izay moa zany tsy anaiky fa mbola mpiakatra trany ary izay tratra mba hisiny ny tena hoe sazy mavesatra ary mba ahafahan'ny hafa ihany koa mahita hoe tokony ho izay ny sazy miatra satria samy manao izay tiany atao. Faharoa ihany koa izay manao antsoavy ny ao amin'ny resaka amin'ny fiangonana satria raha ny re dia misy manao lavatanana matoa tonga hoe maivamaivana ohatran'izay ilay sazy. Te ametraka izany hoe tokony ataontsika miavaka tsara mihitsiny ny finoana, ny fivavahana, ny fitondrana fiangonana sy ny olona manao ratsy sy ny sasa tokony hoentin'ny olona manao ratsy sy ny asan'ny fitsarana. Isan'ny fikambanana miady amin'ny fiovana eny anivon'ny fiarahamonina amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy ny fikambanan'ny nifinakanga miady amin'ny endrika herisetra rehetra izay atao amin'ny vehivavy. Fa fitakina avokoa ireny fa mbola anatin'izay fitakina izay ihany koa fa Toamasina kosa indray. Niala tsirairay tany amin'ny faritry ny Université Barikadimy ireo mpianatra isoroana ny mety ho sakatsakana avy amin'ny mpitandro ny filaminana teny an-dalana ary mifanao fotoana teny amin'ny arabe ny fahaleovan-tena mifanatrika amin'ny lapan'ny faritra Atsinanana. Teo izy ireo nanao hetsika mitaka ny famoahana ny Ferron. Ity faran'izay voatondro ireo mpianatra avy ao amin'ny Triangle du Sud ho namona ny fanahià ilay tovolahy mpianatra avy any amin'ny faritra Androy. Erino Razafimanana Kolo Toamasina. Hetsika fahatelo nataon'ireo mpianatra mivondrona ao anatin'ny Triangle du Nord ataorian'ny fisamborana ny Ferron na Itotsizara Ernest tany Befandriana Avaratra ny andro ny asabotsy 12 volana febroary lasa teo ity natao nanoloana ny lapan'ny faritra Atsinanana ity. Niala tsirairay tany amin'ny faritra Universitény Barikadimy ireto mpianatra ireto mba hisoroana amin'ny mety sakatsakana avy amin'ny mpitandro ny filaminana teny an-dalana ary ny fanao fotoana teny amin'ny arabe ny fahaleovan-tena mifanatrika indrindra amin'ny lapan'ny faritra Atsinanana. Tao agnatin'ny 100 andro zay nainginy tsy nahita ambokana tsary nampiantso ny autorité ny manampahefagna. Au contraire zahay mandeha taratasy mangataka vaholagna atao tsinitsiny. Tonga zahay natongavana eto zao
mbola maromaro io agny fa nataonay ankolaka zao raha zao nagnano financement zahay key tonga ankolaka fa zay koa zahay sitapony voaka jiaby tagny so ambenay ty na dia natao zay mafamiretagna zahay tsy tonga ty nitady moyen zay satria maharary alanamana migada lombolombony matompoko latoko vady zay maloha voalohany indrindra atotokavana eto ianareo mpanao gazety vaky io soratra io halatra misy any fisaram-bahoaka atao fa tsy vono ny lilana atao aoka tsy ampitovizy amy ka kriminely kay fa avoa izy faharoy fitsaram-bahoaka nisy tao dia halitra sorsany mbola mirongatra io alatreo brigadiny zany hoe tsisy anatra na hoe lesina ny azon'lay nagnanon'lay naty fa vo mainky lasa oeraoera lasa finaritra izy lasa culture avy agny aza ampidirigny atompoko zay zanaka varatra tsy mana culture mangalatra raha tsy aiviny iferron no voatondra andreo mpianatra avy ao amin'ny triangle du sud ho namono any fanahia ilay tovylay mpianatra avy any amin'ny faritra androy izay namoiny ainy ny arivany ny alarobia fa 7 volana febroary lasa teo taorian'ilay tranga voalaza fa nisina alatra bisikileta tao anatin'ny faritry ny université ny barikadimy nilaza ireto mpianatra ireto fa niaina tao anatin'ny fanginana tanteraka izy ireo nandritra ny 3 volana nampitsoka ny ferron tany ambalatavoangy niandra ny fimpitopitsarana zahay dia nisan'olo farany magnajategna indrindra zanaka ny avaratra ao amin'ny université de Thomasina fararotin'olo fagnajagnategna ataonay eteritindrolo alfagna ary zay na tonga zay nanginy tagnaty telo volana tsy hoe zahay tsy afaka mihetsiky tsy hoe zahay olo paradada fa zahay magnajategna fa olo kosa tsy magnajategna ka manomboko niany zahay dia mitaky tsy misy atakandroa ny amoana ny rahalanay Bernest satria nomena fempotoana lava ny fanjakana amoaka ny rariny tao anatin'ny 3 volana fa tsisy initiative amoaka zay ny rariny zany fitondram-panjakana ka noho zany takinay manomboko niany ary tsy mijana raha tsy mivoaka namanay tompoko lasy minitra vitsy taorian'ny tabatabany ireto mpianatra ireto nanoloana ny lapan'ny fatratsinanana no nigadona nireo mpitandro ny filaminana teny atoerana taorian'io nitodido ny verina tany abarikadimy ny mpanao fihetsiketsehana rehefa miandry ny fifampiresahana avy amin'ny tompona andraikitra izy ireo mandrabahitana ny maromaritra iraisana fa nahita mpahomby azana ny andrana fambolena sy fambolem-bary safiotra no tanterahana atao amin'ny commune Mahitsy district Anambohitra Atrimo na izany aza maro ny olana tokony hovahana ahafahana manaparitaka ity karazana masomboly avy amin'ny firenena sinoa ity manerana nosy onona sainy isan'ireo commune nanaovana andrana tamin'ny fambolena ny karazana masomboly safiotra ny tao Mahitsy district Anambohitra Atrimo mety amin'ny karazana tany eto amin'ny faritra Analamanga ity karazana masomboly avy any Chine ity raha nambaran'ireo teknisianina ary afaka misedra ny fiovan'ny toetrandro ambany ihany koa ny tany varivery mandritra ny fikirakirana olana miandry ankehitriny ny fitadiavana ny fomba ahafahana manaparitaka izany manerana nosy ny fahafahan'ireo tantsaha misitraka izany amin'ny vidiny mirary ary ny fanifanana ezaka roa no iarahantsika hotratrarina amin'izao fotoana izao ny voalohany dia ny fanetsehana ireo mpamokatra amin'ny fampiasana ireo teknika sy fepetra mivoatra ary mba ahafahantsika ihany koa manena ny fahaverezan'ny fahafoka-bary manomboka any amin'ny fitsinjana ka hatrany ambili. Ny faharoa dia ny fitodiantsika amin'ny fitadiavam-bahaolana miaraka manodidina ireo sakana maro amin'ny fanapariana ny volovary safiotra eto Madagasikara satria na dia fantatra azy fa mamokatra be ny vary safiotra ary mahatanty ireo aretina sy bibikely mpahazo ny vary dia hita ihany koa ary tsapa fa mbola maro ireo sakana lehibe na amin'ny lafiny ara-bola na amin'ny lafiny ara-teknika na ny hafa koa izay mbola mametraka atsika amin'ny olana amin'ny fanapariana tanteraka izany fambolena ny vary safiotra eto Madagasikara izany. Ao ny eo amin'ny lafiny masomboly
ao ny eo amin'ny fifehezana ara-teknika, ao ihany koa ny alafosan'ny anam-pamokarana sy ny sisa. Manodidina ny 10 taona isan'ny hektara ny vokatra tamin'ity taona ity noho ny toetrandro nisy teto amintsika. Raha 5 hatramin'ny 9 hektara tamin'ny ankapobeny vokatra niakatra teto Mahitsy hatramin'izay. Nanatrika ny Santa Bar teto Mahitsy ny avy amin'ny masovony Chine, ny solotena ny Africa Rice ary ireo tompon'andraikitry isan-tokony misehatra eo amin'ny fambolena. Araka izany, anatin'ny fararano amin'izao fotoana ny ao amin'ny commune Mahitsy. Asa vaovao eto Madagasikara ny asa fanamorina passerelle mpiara-miasa malagasy 5 mianadahy ao amin'ny Ravinala Airport no nanaraka fiofanana manokana teto Madagasikara sy tany ivelany ary nazo ny fanamarinana ofisialy amin'ny fahaiza-manamora izany ary ao ity horonan-tsary manaraka ity ahafahanao mahafantatra bebe kokoa ny momba izay asa izay. Ny atao hoe conducteur passerelle dia ilay olona mitondra sy mametraka ny passerelle eo amin'ny varavaran'ny fiaramanidina izay ahafahany mpandeha sy ny tompon'andraikitra rehetra ao anatin'ny fiaramanidina miditra sy mivoaka. Ny fitondrana passerelle dia asa vaovao niforona teto Madagasikara nanomboka ny sokafa ny serana mpiaramanidina vaovao 5 mianadahy izahay no manao izany asa izany amin'izao fotoana. Izao no vehivavy voalohany mitondra passerelle eto Madagasikara. Amin'ny asa vaovao azy ity eto Madagasikara moa izany dia nisy ny fiofanana tsy maintsy natao. Izany hoe teto toerana sy tany ivelany, tany Côte d'Ivoire, Abidjan, izay nentina nahamezana ny asa ary nahazahoana traikefa sy fahalalana bebe kokoa amin'ny fomba fitondrana azy. Anisan'ny asa vaovao ny fitondrana passerelle izay mahaliana sy mahafinaritra. Isentokely anaty doko sika izao aorian'izay no ahitanao ny vozotry ny UTOP fifaninanana ara-panatanjahantena taranja hazakazaka mandidina ny 430 ora eo. Izay nahitana ny fandraisana anjara ny ekipany Cool TV FM. Eo ihany koa ny tranga mpiara-monina fanolanana zazavavy kely fitotoana tany Ambatondrazaka tany. Aza misaraka aminay ary rehefa avy eo indray. Nouveau, découvrez l'univers du très haut débit avec la fibre Family Betelma. La fibre à prix léger, chez vous, à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Des peintures abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mamerina ny arabatra ny tonga soa ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Alina tamin'ny valora no niainga atao Marozevo ireo mpiazakazaka mandray anjara amin'ny UTOP ka ny sokajy ultra no nisantaran'izany. Isan'ny nandray anjara tamin'ity ultra trail des hauts plateaux ity ny ekipany Cool TV. Ny UTOP izay fifaninanana ara-panatanjahantena no sady fankafizana ny natiora. Tany an-toerana ny mpanao gazety Onona Saina ary hitondra amintsika ny makasika izay. Araka
Vakina raha antsika iny dia niainga teny Marzeu ireo mpiazakazaka ao anatin'ity Ultra Trail des Eaux Plateau andiany fahatelo ambin'ny folo ity izay ahitana mpandray anjara maro niainga teny an-toerana eto amin'ny PC4 no misy any amin'izao fotoana izao eto Mantasoa amin'ny 2 ora maraina izao fotoana izao miandry izay ahatongavan'ireo mpiazakazaka ireo izay efa ao amin'ny PC3 ao raha ny fampitamba vaovao iray avy eny amin'ireo teknisiana teny an-toerana. Manoloana indrindra eto ny tompon'andraikitra iray eto amin'ny PC4 hoana tompoko inona sy navy moa zany no atao isaky ny point de contrôle. Manomboka eo Marzeu zany atao hoe PC0 dia aveo zareo mandalo any Antananjaza, eo amin'ny PC2 izy mandalo any Salemaka, dia mandalo aveo any Andranofody amin'ny PC3 dia tonga eto amin'ny PC4 Mantasoa. Raha ny fantatra ihany koa dia misy sokajy maro mandray anjara anatin'ity UTOP ity misy ny Ultra Trail solo dio ao ny manao ny relais io ihany koa ny semi trail ahoana marina no mampiavaka an'ireo sokajy ireo tsirairay avy. Misy ny atao hoe relais zany hoe misy olona anankiroa mifandimby ao anatiny ao, izy io dia misy paire enina, ny solo ndray dia misy 470 ary ny ultra duo dia misy anankivalo. Dia misy koa zany ny zaza trail, dia misy ny fan trail, dia misy ny six trail, izy ireo dia fohifohy no le rehetra ny lazaintsika teo. Ya, arak'izany dia samy misy sokajy fotoana samy manana ny heriny ihany koa ny tsirairay ary arak'izay no isokajiana sy andraisany anjara ao anatin'ireo sokajy ireo. Mandray anjara anatin'izao moa misy orinasa, misy fianakaviana, isan'ny orinasa mandray anjara amin'izany ny Cool TV FM, eo ihany koa ireo orinasa maro samihafa. Ny UTOP izay toanana fikambanana maro samihafa sy orinasa maro samihafa ihany koa, ary eo ihany koa ny ministera izay natao indrindra ihany koa ampiroboroboana ny sehatry ny fizahantany sy ampiroboroboana ny azakazaka eto Madagasikara. Ya, misy an'ity boaty menamena ity natao imarkena ireo izay tonga mandalo amin'ny PC. Ohatrany ahoana marina ny fampiasa azy ity isan'ny fitaovana vaovao amin'ity andiany UTOP ity izy ity? Ya, fitaovana vaovao vao napetraka tamin'ity andiany farany ity zany io boîte passive io. Raha taloha ny rehefa mandalo ety amin'ny point contrôle ny coureur dia markena amin'ny alalan'ny tanana izay, misy ohatrany rovitana kely izay ny badge andry zareo. Fa amin'izao zany nampiasan'io teknôlôjia vaovao io efa misy puce any amin'ilay dosaran'le mpiazakazaka zany dia mandalo eo fotsiny dia toa dia voaray ao anaty système dia afaka jerena en temps réel le hoe aiza no misy anazy ary firy ny chronomètre no nandraisana anazy zao. Tsy maintsy andalovana eo zany nahitana anazy aloha nahitana ny taony le chronomètre nanaovana anazy hoe tamin'ny firy izy nandalo teto amin'ny point contrôle anankiray, satria marihana fa miala avao amin'ny point contrôle 0 na PC0 izy dia tsy maintsy mandalo ao amin'ny PC1, PC2, PC3 dia misy ohatran'io tsirairay avy izay point de contrôle rehetra zay dia eto amin'ny PC4 zao tsika dia io zao ny antsika no fitaovana andraisana izay chrono andry zareo izay. Dia avy mandalo ity izy moa zany dia inona no antanatohatra indray mialohany izorana makany amin'ny PC5? Eto aminay zany eto amin'ny PC4 dia raisina ato amin'ny atinato jerevana ihany na dia hoe efa voaray eo ary le ny chronomètre en temps réel atao dia hitandry zareo any amin'ny PC course dia misy raisina ihany izy dia manao sini dia rehefa avy manao sini izy dia eto koa ny fotoana ahafahany zareo misakafo maraina, zany hoe manana réfectoire zany efa mizara an'izay koa izay bénévole eto mamiandry zareo ticket ahafahany zareo misakafo, afaka miala etaeta misotro zavatra mafana. Dia eto amin'ity PC ity koa misy ny massage raha ohatra ny hoe reraka ry zareo na efa crampé kely satria efa navitavita kilomètre maromaro ihany izy raha ny ala tana Marzeu dia eto koa ry zareo manao an'izay massage izay.
ao anatin'izay maromaro zay zavatra atao zay raha ny lalàna moa zany mampafantaritsika ny any tokantrano any rehefa ohatra zao zany de chrono arrêté ao anatin'izay hoe misakafo sy ny manao ny massage sy ny an'izay sa ao anatin'ny temps ikotirana azy any zany hoe mety tsy hitovy zany ny ora ijanonany sy ny fotoana ijanonany tsirairay eto fa mety misy tonga de andesa manao ahoana ndray ianao zany raha tena matanjaka be aloha zany de afaka tsy mijanona mihitsy ianao mialana amin'ny zéro parapatonga any amin'ny farany fa maolona anao de indraindray anao reraka de mila an'izay zany hoe tsy mijanona akory le chrono fa tafiditra tao anatin'ny chrono anao daholo zay tiana atao na atory kely ary ianao zany de mahazo matory kely ianao eny efa misy lera enjehana ihany hoe tsy mahazo mihoatra n'ity lery ity no tonga ao amina PC anankiray fa raha vao mihoatra n'iny ianao de disqualifié so isaky ny point PC de efa misy mpitsabo de misy mijery misy kinésithérapeute misy ny zavatra rehetra na hoe promesse course ny sisa misy andry resaka fitsaboana rehetra eto zany hoe na mikiraro zareo misy ny fitaovana rehetra isaky ny PC ia arak'izany miomakomana ireo tompony andraikitrisany tokony eto eo am-piandrasana n'izay mpiazakazaka izay ao anatin'ny eo amin'ny ora iray eo de ho tonga eto ireo mpiazakazaka izay voalohany matanjaka indrindra ao anatin'izany ary anao an'izay nambarany rehetra izay ary toy avy hatrany amin'ny PC5 zany mahazo matory fa tsy hoe matory foana kosa mandritra amin'ny fiam-potoana tao anatin'izay raha mpitso no higadona eny Ambatobe ireo mpandray anjara tamin'ity utopia ty fotoana izay ahitan'ireo na vita ny fiam-potoana tsara indrindra ihany koa raha mpitso zany no fantatra ny vokatra mombiny fa nahazo vokatra tsara ihany koa ny sehatry ny arena kibony tany eto Madagasikara iompana betsaka amin'ny fandinana ny vatosoa sy ireo vato sarobidy ny tantsoroka hoentin'ny firenena indiana amin'ny Madagasikara indrindra ny teknisianina malagasy manomboka izao io no nosongadina nandritra ny fitsidiana rapomba ofisialy nataony Mazovo indiana ministry ny arena kibony tany sy ny loharanokarena stratejika Omaly. Efa lasa lavitra ny firenena indiana raha ny sehatry ny arena kibony tany no jerena. Ananany traikefa manokana anatin'izay makasika amin'ny fanodinana ny vatosoa sy ireo vato sarobidy. Nandritra amin'ny fitsidiana rapomba ofisialy nataony Mazovo indiana ministra mpiaraka izany no nanamafisany fahavononana ifanohana amin'ny Madagasikara anatin'izay. Ny voalohany amin'izany zany dia resahany mba efa lasa lavitra rehefa tamin'ny mandritra ny fotoana maharitra ny resaka fanodinana ny vatosoa ny resaka industria manodina ny vatosoa lasa mba tena firavaka sy ny sisa dia ny eritreretiny ahoana mety ahafahana nitiny tetiny ahoana ny ahafahana miara-miasa mikasika an'izany satria manana traikefa ela very zareo resahana koa zany ny momba ny arena kibony tany amin'ny ankapobeny ny ahafahana hoe hitondrandry zareo mety traikefa ho an'ny teknisianina malagasy na ny firenena malagasy mihitsy koa. Ankoatra ny fifanakalozana sy ny fifampizarana traikefa ho an'ireo teknisianina malagasy voaresaka ihany koa ny fifanakalozana ara-barotra ary indrindra ny fampiasam-bola azo ny mpandraharaha indiana tao amin'ny sehatry ny arena kibony tany eto amintsika. Omaly no tontosa teny anivony MBC vato ny fitsidiana rapomba ofisialy nataony Mazovo indiana ministry ny arena kibony tany sy ny loharanokarena stratejika. Fabodony afary malagasy ny tamin'ny misy ny fokotany etsy Anozato Atsinanana voalohany ary anorena amin'ny fododrafitrasa tsy nahazoana lalana. Manoloan'izany miantso ny fandraisana andraikitry ny isan'ambaratonga ny mpitantana ny fokotany hijery akaiky ny raharaha onasaina. Ho lasan'olon-tsotra ny tany misy ny fokotany etsy Anozato Atsinanana voalohany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ho ny mpitantana ho antoerana. Raha ny tantara an'ny komino Antananarivo renivohitra ny tany ary nomeny ny ben'ny tanàna tamin'ny Repoblika faharoa Tombokolarakoto vao Andriatiana anorenana ity fokotany ity araky ny faneho-kevitry ny eo anivon'ny fokotany. Ankehitriny mpidony afary malagasy izany hoy ny fanazavana. Petraka amin'ny fanontaniana hoe alalala avy amin'iza moa tompoko no nahafahany nanao izany fotodrafitrasa izany. Ny ilany Atsinanana dia nomeny Anandriamatoliva izay mpampianatra tao amin'ny afary malagasy. Ankehitriny na ny WC ho an'ny fokotany aza tsy misy intsony fa dia mitatra ireo fotodrafitrasa ireo ary miatery ny fokotany. Petraka amin'ny fanontaniana hoe alalana avy aiza daholo no nahafahany zareo nanorina
ireo fotodrafitrasa ireo. Resaka politika no antony izao ny ankilany. Raha nanontaniana ny taratasy ny amin'ny hoe aiza ny fahazahon-dalana amin'izao fanorenana atao izao sy ny taratasy ny tany izay mahatonga ny disatisa dia izao no fanazavana. Amin'ny akapobe manana taratasy tsika tsy andro fanasehoana taratasy ny androany satria tsy napoizina le izy sindra nandalo tety fotsiny any nahita hoe misy io zavatra io atrinomaly fanjakana ny tompony fa tsy mifoky tany ao anatin'ny fahalalana zany ny teninanay hoe voalohany indrindra tokony fatatry ny rehetrarehetra fa mifoky tany tsy manana doanana tany zany tsisy mihitsy zany tampoky tany atao anatin' zay rehetrarehetra zay ny foky tany dia tsy manana certificat de situation juridique amin'ny soratra amin'ny anarany ny foky tany raha ny tena marina dia azo atao raha ohatra ka raisiko fanapahan-kevitra raisiko responsabilité hoe raha tiako alaina ny foky tany satria erim-poko tamin'ny mpanjakana za malagasy azoko alaina io fa tsy zany ny zava-dehibe amiko. Tonga tetony avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny tompona andraikitry ny tetikasa produire hijery ny toerana anatanterahana fotodrafitrasa fampandrosoana no nahita ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny fimpitona tany hoy ny teo anivo ny foky tany. Dia tonga ny tompona andraikitra ny tetikasa produire izay nalefan'ny commune urbaine Antananarivo anatanteraka sy anangana indray ny tetikasan'ny foky tany nanosata tsy nanana voalohany toy ny WC, salle bibliothèque, salle fampianarana, ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra, fitezana sy fanabeazana ny zaza sy ny ankizy ary fananganana poste avancé ho an'ny poste de police eo ihany koa vinavina ny ananganana CSP2 eto amin'ity fokontany ity. Kanefa dia gaga ireo mpamatsy vola amin'ny alalan'ny tetikasa produire sy ny commune fa dia tsy hita intsony ny toerana saika hanaovana izany tetikasa rehetra izany. Manana taratasy ny foky tany momba ity tany ity hoy ny tompona andraikitra ka miantso ny fijerena akaiky ny raharaha. Ity tompoko ny certificat de situation juridique manambara fa an'ny foky tany nanosata tsy nanana voalohany ny borne sens numéro 4. Ity ny plan ohatra zao ny fipetraka ato tsipika mangamanga dia toerana misy ny FJKM Nosato Hebron. Ny mitsipika menamena io no toerana borne sens numéro 4 an'ny foky tany. Izay ny antony ampisehoanay aminareo hoe reto ny taratasy anapirofonay fa tany foky tany madiodio i borne sens numéro 4 ary nazahoana titre ihany koa. Teny anivon'ny fokontany Anozato Atsinanana voalohany moa indra raha iny fa hiazakazaka kely any Ambatondrazakitsika ao anatin'ity trangam-piarahamonina iray ity. Na olany iray kely ny zazavavy vao 7 taona monja tao anatin'ny 3 andro misesy no nanaovany filany ary notapena ny masony sy ny vavany tamin'izany. Niara-ny fitsaram-bahoaka ilay mpanolana ary saika namony ainy raha tsy tonga raha-potoana mpitandro ny filaminana. Tsy tao an-toerana ny reniny teraka ity zazavavy kely vao 7 taona ity no noararaotiny ray kely ny ilay zaza. Notereny ankeriny nanaovana firaisana ranofo ny zanaky ny vatiny. Ny fianakavian'ilay reniny zaza no niantsony ray niteraka ilay zaza. Kanjo izy efa nison-drano noho ny fanolanana nahazo azy no hita. Falakany ara niditra tao an-trano jerevako io zanako io tsy lany be mpandrina. Nanontaniako hoe marary inona ianao dia nanafina taminazy tamin'izay hoe marary voanidonika aho ozy izy. Zany veo amin'ny marina dia eno ozy izy dia mivoaka tany tokotany dia nandrisika any le fianakaviany zany ny teny hoe ataovy aloha ny tena fahaizanao amin'io ankizy io fa misy zavatra tsy mazava. Dia niezaka zany aho nandresy lahatra anazy dia ianao asa vainy dada dia nanaiky izy dia vazavaiko izy dia nitsoako ny patalohany dia hanjo ny hitako tao servieta miosondra dia jerevako ny mavevavy anazy miosondra be. Teo zany mbo nitena fianakaviana dia zanako teo nisy nanolana fa tsy miala amin'ny dada farany aho na ina satria dada farany mitaizy anazy mamany tsy eo. Dia nazay koa izy mbe teo moa zany fa zay misy nieritreritra anay foka tany ivelany zay zavatra jerevako any dia raha daholo dia za moa tamin'io tonga dia nentipo be fa zanako maharary anazy zany io na tsy teo anilako azy maharary anazy tiako. Dia noho izany izy hoe entonareo zanako mamonjy dokotera fa za tsy maintsy demerita ny zalahy ty fa tsy apetraka io
raha tsy hitako androany. Raha ny fitarainan'ilay zaza izay mbola metomany hatrany teny amin'ny hopitaly no tapenan'ilay rainy keliny ny masony sy ny vavany ary nataony ny filan-dratsiny. Tao anatin'ny 3 andro misesy no nanaovana izany. Iza izy io? Nanomboka tamin'ny oviana izany fihetsika izany sa talata tokony tafiry? Dia izay ihany sa mbola nisy ankoatran'izay? Tezitra ny fokon'olona, raikitra ny fandatrana ilay mpanolana ary efa saika ovinoan'izy ireo. Tonga ara-potoana ny mpitany filaminana nakazy. Any atsihana zany izy nitratrako dia mbola tsy niteninina anazy fa ndao foana ianao anaraka anay. Dia nentina anaraka anay moa izy kandro izy tonga teny toerana misy anay fa nivory vahoaka ny andry anazy. Dia amin'izay moa nidariko isan-karazany. Dia izaho moa zany tsy dia nijeran'ilay dariko nahazo anazy te fa ny zanako ny lombariko niakatra nakaty. Dia izaho zany aloha hatreto tsy misy famindrapo na ino fa ny fantako dia mila mpiarina amin'ilay zalahy io misazy amin'ny maha zaza tsy ampitaonany zanako ao voalohany indrindra. Firy taona moa zany ilay rangahy? Rangahy io zany tsy haiko zina eo amin'ny 17 taona io raha fahitako an'io na hoe zokizoko kely fotsiny. Fa mila mpiarina amin'io zany sazy mahazaza tsy ampitaonany zanako noho le eo koa mahazaza vavy anazy. Tiako zany izay zavatra izay hiatra aminazy io sazy fampijanjirany zanako io. Tsy vita nampijanany zanako fa nanimba ny aveniriny zanako. Nanambarany renin'ilay zazavavy kely fa tany amin'ny ray aman-dreniny no nasainy natory ilay zaza, saingy tsy navelan'ilay dadakeliny rehefa mipaika ny alina. Napetraka dia nanafatra ny hery mamany hoe ampatry aminay re zanako fa za io andeha any ampitandrefana dia voady rivanjibolany dia miverina fa ampatry aminareo zanako. Kanjon'ilay zanako izany rehefa harivany andro tsy navelany natory tamin'ny fa nitazominy tao. Voalazan'ny dokotera fa simba tanteraka ilay zaza rehefa manaraka fitsaboana sahaza azy eny amin'ny hopitaly. Andrasana ny fizotry ny famitorana sy ny fampiakarana fitsarana ny raharaha. Fa ny momba ny crocodile du Nil karazana voay tokana hita eto Madagasikara, ny fempiainany sy ny fikarakarana azy, ny henam-boay sy ny hodiny no iompana ny fandaharana alalino eto amin'ny fitalavitra kolo raha mipitso. Raha ohary ny ampahin'izay. Ankoatra ny hoe isaky ny alatsinainy, alarobia ary zoma fotoana anomezana ny sakafon'ireo voay, misy ora ihany koa efa izarana ireo biby, ny kely amin'ny mitatao vovonana ary ny lehibe amin'ny iray ora sasany. Manodidina ny 50 ny isan'ireo voay lehibe eto amin'ity toeram-piompiana ity. Lohatrondro no tetehana teto nomena azy ireo nampy na akoho. Za zao le sakafon'le voay lehibe mihitsy trondro no amena anazy. Rehetra zao eo fa 150 kg. 150 kg dia firy eo no mihinana an'izay? 140 mihinana azy fa izy moa zany tsy voatery etana dia araka be an'le ihany izay eo amin'le sakafo mihitsy. Ity zany zao tetehana zao ity io satria manko tsy lahan'ny vava an'le izy. Atao majinijinika zany? Ie, atao majinijinika. Efa fantatry ireo voay ny fotoana tokony isakafony, samy manatona ny toerana anomezana sakafo izy ireo. Tsy voatery ahazo avokoa ireo voay rehefa fahanana, izay tsy mahazo androany manao izay azahoany ny afaka pitso. Misy maratra ireo voay miady izay anjarany amin'ny fotoanan'ny sakafo tahaka izao.
ao ireo rimbana ny vavany, ao ny tapaka ny tongony sy ny sisy voakaikitra ireo namany. Araka izany raha mipitso amin'ny fitorariva no anaranao ny fandarana alalino iresana manokana momba ny tontolo ny voay iny. Lasa ny mamba dia misosoka ny voay, lasa indray zany ny voay eto dia hoaratsika ny fanadiadiana makasika ny alamady be. Maro ny fomba nentin'ireo mpandala ny kolotsaina malagasy nanamariana ny alamady be raha ho an'ny fikambanana iray. Nanaiky ny anarahana azy ireo nandritra ny fankalazany zany ny farany herinandro teo. Nanomboka tamin'ny fidiovana teny amina doany iray ny fanamariana izay niafara tamin'ny fanaovana sorona ny omby. Fotoana izay nangatahana tsodrano raha ho an'ny mpandala ny fomba malagasy tonga teny an-toerana. Niavaka ny fanamariana ny alamady be ho antona 2024 ho an'ity fikambanana mpandala ny fomba sy ny kolotsaina malagasy raha ity. Natomboka tamin'ny fidiovana tao anatin'ny fisandratany andro zany ny farany herinandro teo. Nandeha mifanoloran'ireo fanatitra isan-tsokajy ny teny anivon'ny doany misy andrasoa amin'ny fanatrika sy rasoa arin-drano teny Anosimasina Itoso taorian'izay. Isan'izany ny tantely sy ronono. Voalohany indrindra nandeha nidio sy ny saika tao anatin'ny fisandratany andro izay mariky ny ora tamin'ny 10 ora sy 10 minitra. Ny saika satria nahoana nasandratra ny olona satria mahafinaritra ihany koa ny olona raha mba tafity. Nandefa fanatitra ronono mba ho fotsy mazava, miratrandro, tsy mba saromanaloko ho andreo izay mety pakahala fa ho ambinin'Andriamanitra ho tahiny ny asan'ny rano ka tsara sojano avy amin'ny fisinany rononon'omby tsy ny lalovana afo izay navelona to azy indray dia velogiratra manomboka an'io indray. Tao anatin'ny firavoravona no nanamariana izy ireo ny alamady be arak'izany. Nandeha ny mozika, raikitra ny dia sy ny maro hafa saingy tao anatin'ny fanajana ny fomba sy ny jiny ary ny asin'ny tany avokoa. Rehefa vita izay ka vita ihany koa ny fomba nataony omby, raikitra ny dia be, ny azo ny toerana anatanterahana ny sorony. Tsy didy politika fa madihana ka itsapelapela kely amin'ny sisiny ery fa fomba razana amin'ny fomba fahendrena laniny. Seova fahendrena razana nentananao. Tonga tany an-toerana nampiakarina ny rihana fatelo misy ny hevitra manokana naovana sorona ny omby. Vatany dia lampolo no nampiakatra izany ary nanadaraboka ny jamoka atao sorona avy eo. Ankoatra ny fanarahana ny fomba sy ny kolotsaina malagasy, fotoana izay nangatahana izy ireo tsodrano ho ambinina sy harovana amin'ny andavanandrom-piainana ny alamady be. Ho an'ny izay nanotriny, solotena ny tokantrano, ary ny tsodrano sy ny ho an'ny fiainany, ny ho an'ny fiarovana azy, ary ny ho an'ny lalana ombany, tsy mba ho tafotoa mamindra tsy ho sy lafaka mandeha, ny saika sy ny dio tamin'ny loharano, tsy manatsiny fa feno jiny, izay mipotra, na tsona tsy mba ny sikirina, ny voaka tsy nampandrenesina fa kosa nampiseho ny akantony sy ny fitiavany noho ny amin'ny fifaliany sy ny fampona ny asin'ny tany. Faharoa manaraka izany ho an'ny vahoaka any ambany lanitra dia ho za manao teny tokana ihany hoe masina ary tany manekery lanitra mifoaza ary masomasoandro aseho hoy ny marina rehetra izay mbola miafina eto ambonin'ity nosy manakasy tsarana ity. Toy izay nofaranina tamin'ny fizarana nofokena amin'ny tampihavana natao rian'izay.
izay ny mahakasika ny fomban-drazana fa ho any ivelany indray isika izao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena. Maraina teo no nataony teo amin'ny lapan'ny Élysée any Frantsa ny lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filoha Emmanuel Macron tamina lany azy ho filohan'ny pirenena frantsay indray. Fanomboana ny fitantanan'ny firenena izay ao anatin'ny krizy tanteraka amin'izao fotoana izao. Fanadidina eo amin'ny sariny France 24. Ao anatin'ny fikatsoan'ny ekônomia, ny fisondrotan'ny vidim-piainana no anombohan'ny filoha ny fimpitaona. No anombohan'ny filoha frantsay ny fimpitaom-piasany mandritra ny 5 taona manaraka indray. Tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny fanista France, tamin'ny tsy fifidianana filoham-pirenena ity no nahitana izany hoe zararalany ny filoha Emmanuel Macron ary ambany ny tahanalany azy. Ny maraina teo no natao teny amin'ny lapam-panjakana Élysée ny lanonana fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filoha Emmanuel Macron tamin'ny nahalany azy ho filoham-pirenena frantsay indray. Ao anatin'ny krizy no anombohan'ny filoha frantsay ny fitantanana ny firenena. Nanatrika ny lanonana avokoa ny fianakaviany ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta frantsay Jean Castex. Nandritra ny lanonana no nanambarany ny vina izay ho apetrany amin'ny fimpitaom-piasany manaraka indray. Hosarotra ho ireo mpamakafaka ny raharaham-pirenena any Frantsa ny fimpitaom-piasana faharoa ho an'ny filoha Emmanuel Macron. Manoloana ny toedrara ankehitriny, tsy maintsy hiatrika olana ara-ekônomika i Frantsa. Tapitretreto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity sabotsy ny andro tsy mbola tara ny tondrako ny teny firarian-tsoa ho anao ianoko anatin'ny farany herinandro mahafinaritra anatin'ny fahasalamana trany ny tena kosa manome fotoananao amin'ny alatsinainy indray amin'ny ora mahazatra eto amin'ny vaovaon'ny Kolo TV hatrany veloma tompoko. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.